Amin'ny 10 oktobra izao ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Amin'ny 20 desambra kosa ny fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka araky ny tetiandro navoaka ny senita androany. Raha vampitandro filaminana ny bande de 15, fikasana andositra teny amin'ny Masène nahafaty indray tamin'izy ireo izay mahabe resaka ankehitriny hoy ny andalin'irym-pirenena androany. Miady amin'ny orinasa lehibe iray no resaka tany ny Ponanarivo ny Morarano Atsimo ankehitriny. Nanajara ny tany saingy tsy manana taratasy ireto mponina mahita olana ireto. Ilay orinasa kosa voalaza fa manana taratasy ara-dalàna mahatoky tany azy. Hiatrika ny fiadina ny canne 2013 ary Afrika Atsimo ny 27 aogositra hatramin'ny 2 septambra izao ny Maky Junior nahazo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo androany. Dia mbola faly miarabanao indray tomboky lasy tomboky vavy tonga sao tao anatin'ny fampahalamba avao ny Cool TV sy ny Cool FM ialana tsiny aty am-piandohana ny fahatarana. Anomboana ny fampahalamba avao vitandroany ny fanadinam-panjakana baccalauréat iverenantsika ny momba izay rehefa avy eo. Tsara ho fantatra aloha fa mila afarany ireo havana avy any amin'ny faritany hiakatra anao fialan-tsasatra eto andrenivohitra amin'ny herinandro avy io va ny toetry ny andro. Hiaraka amin'ny antsika sy ny rivotra sy ny herika matevina raha ny fanazavan'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro mety tsy ovafiry kosa ny hafanana miakatra kely tato anatin'ny 3 andro farany fanatetiana. Raha mita amin'ity herinandro ity dia ho ratsy kokoa ny andro raha ny toetr'andro no horesahana. Hanomboka amin'ny alatsinainy hariva tsy vitany hoe angatsika fa nerika matevina izany ka mety haharitra 3 na 4 andro eo. Na izany aza nefa ho ambonimbony kely noho ny maripana 4 degré izay farany ambany tamin'ity ririn'ity maripana. Mety haharitra 3 na 4 andro izany andro ratsy izany. Verona kosa ilay andro mandrivotra mety hoaranerika amin'ny herinandro ambony io. Zany hoe tsy dia mateza be ohatran'ny teo alohatsoa zany ny fijery azy fa mety haharitra 3 andro na 4 andro eo izay andro mandrivotra be zany andro mandrina manomboka amin'ny talata ny tena manomboka mandrivotra ny andro na mety ao alatsinainy hariva dia efa manomboka alatsinainy hariva dia talata dia amin'izay zany verina ny andro mandrivotra mety haran'hevitra. Somary mena kely ny maripana indrindra fa ny maripana ambany indrindra atondo. Amin'ny 27 volana aogositra no mety hitsahatra izany toetr'andro izany. Aorian'izay tsy verina intsony ny atsika mamanala na dia mbola isy azy izany. Miafoy ny fotoana mangatsika ao anatin'ny tontolo andro iray. Zany tsy be tsy iso fa mefoy ny alavan'ny andro mangatsika. Satria tsika fa hevitra amin'ilay atao hoe équinoxe tena marina. Rehefa manomboka mahandro hafarana bebe kokoa zany zao no hitako amintsika. Raha hafarana vaomasoa. Vaovao tsara ho an'ireo tia akanjo maivana efa mitsidika kelikely ny vanim-potoana manasara taona izay hanomboka tanteraka amin'ny volana septambra sy oktobra. Ny fiovana vanim-potoana afaka herinandro roa eo izay matetika misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olona maro ka ilana fiomanana dian'izao. Eo amin'ny lafin'ny politika kosa indray amin'ny 25 ny volana oktobra izao ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny Repoblika faha-4 ny 20 desambra kosa ny fihodinana faharoa izay atambatra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsy ho vita amin'ity taon'ity kosa ny fifidianana ben'ny tanàna navoaka ny fivirimben'ny senita niaraka tamin'ny vondrona iraisam-pirenena androany io tetiandro ny fifidianana io fanatetiana. Efa manana filohan'ny Repoblika vaovao i Madagasikara amin'ny fiandohan'ny taona 2024 raha ny vinavinan'ny senita izay nilaza fa efa afaka miroso amin'ny fanomanana ara-teknika ny fifidianana. Ny famoahan'ny CES ny listr'ireo kandida hirotsaka ho fidiana no nandrasana hatramin'izay. Arak'izany efa hita ny fahavononana hiroso amin'izay fifidianana izay ka navoakan'ny senita io hariva io ny tetiandro vaovao an'ny fifidianana. Tsy azo ny divirana raha teo koa moa ireo fepo-potoana voalaza ny lalàna na ny délai légaux samihafa tsy maintsy adzay ary nampidirina ao amin'ny tetiandro fifidianana. Ao anatin'izany ohatra ny fametraha-pialana ireo kandida manam-pahefana ara-politika 70 andro farafahatarany alohan'ny vaninandro anaovana fifidianana. Izany hoe farafahatarany amin'ny faha-20 ny volana aogositra izao dia tsy maintsy miala na manao démission izy ireo.
ao anatin'izany ihany koa ny tsy maintsy anaovana fiodinana faharoa amin'ny fiodinana filohan'ny repoblika tempolo andro farafahatara aorian'ny famoahana ny voka-pifidianana raikitra amin'ny fiodinana voalohany. Marina ihany koa mikasika ny tetiam-pifidianana fa tsy mivaona amin'izay efa tapaka tany aloha momba ny filaharany fifidianana ho ateny. Niarana anaiky sy nanao sy ny ity tety andro ity ny avao amin'ny senita sy ny vondrona iraisam-pirenena. Ireto farany tamin'ny alalan'ny Fatma Samora dia ny manantena ny fahendren'ny malagasy ary mino fa ity fifidianana karakaraina ity no lalana tokana amahana ny krizy. Nous permet d'une part de respecter le délai de 60 jours de démission des membres du gouvernement et des corps constitués qui conformément à la loi organique doivent démissionner de leur poste 60 jours avant la tenue du premier tour, mais également de commander le bulletin unique, de le déployer sur le terrain, d'imprimer les cartes d'électeurs et de procéder, on espère, au vote et enfin à sortir le pays dans la crise dans laquelle il est enlisé depuis plus de 4 années. Il y a beaucoup de gens ici qui dénoncent une élection qui est organisée, téléguidée par la communauté internationale qui choisit elle-même ses candidats. Vous avez envie de leur dire quoi aujourd'hui? Mais je leur ai envie de leur dire que Madagascar est un pays souverain, que les membres de la Cour électorale spéciale ont été choisis par les candidats aux élections eux-mêmes et que cette Cour est composée d'éminents juristes et je ne me permettrai pas de remettre en question leur jugement. Etsekilan'izay mbola tsy tapaka hatreto ny fomba andaharana ireo kandidat 3 ao anatin'ny listra. Ny fantatra kosa dia mila 20 andro ny fanotana ireo bileta ireo. Antony antson'ny senita ireo kandidat andinika ny momba izay raha ampitso amin'ny 2 ora eny amin'ny foiben'ny senita eny alarobia. Fanaizana zany aza dia manasa an'ireo kandidat rehetra zany izay raha ampitso amin'ny 4 ho tonga aty amin'ny foiben'ny senita. Nalefa moa ny invitation izy ireo fa raha maheno an'izao 4 zao zany zareo dia tokony ho tonga aty amin'ny senita angatana ny hevitrin'izy ireo raha ampitso amin'ny 4 satria maika dia maika zany ny fijerena an'izay hevitra zay ary nomena lalana koa zany zareo hatramin'ny le 26 raha misy ny teana vao na teana tsara zany ny sariny zareo mba ho tsaratsara kokoa eo amin'ny bulletin tokana dia ny assemblée générale ny senita zany nanapa-kevitra hatramin'ny 26 dia nomena zay alalana zay satria 27 zany zay dia natotanao an'le makety mba zahoana mandefa azy any Afrika Atsimo. Ny mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna kosa dia tsy ho vita amin'ity taona ity zany hodiniana amin'ny fotoana manaraka araka zany ny fomba anatanterahana izay fifidianana ho ben'ny tanàna izay. Araka ny fanazavana avy amin'ny Fatma Samora noho ny antony tsy azo anoharana dia tsy maintsy atao anatin'ny vanim-potoan'ny fahavaratra ny fifidianana mba hanamorana fahatanterahana izany any amin'ireo faritra sarodalina dia efa misy ny fifampiresahana teo amin'ireo mpiara-miombina antoka vahiny amin'ny famatsiana fiaramanidina ampiasaina amin'izay fifidianana izay. Tsy asa mora fa betsaka ny miandry izay ho filoha voalohany amin'ny Repoblika Fahaefatra hoy Andriamatora Kotomana Honore Paelalana. Antony ilaina faran'izay hainga ny rosoana amin'ny fifidianana fanampanazavana. Alohan'ny jutra le fifidianana zany mba tsy sakatsakana tsony zany dia mba afaka hiaina amin'izay malagasy satria mbola zava-dehibe ny anao trehandreo filohan'ny Repoblika voalohany eo zany. Voalohany indrindra zany dia hoe fanarahana le toe-tsaina malagasy satria amin'izao fotoana zao dia hitantsika fa tena be dia be ny zavatra miseho dia tena tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina malagasy. Manarakaraka zany dia hoe ahoana ataontsika mba hisiny tena fandriam-pahalemana tanteraka satria raha ohatra tsy misy fandriam-pahalemana raha tsy misy zany atao hoe fitoniana tsy amin'ny andro fifidianana eny fa fitoniana ataontsika hoe fitoniana maritra dia na ny filohan'ny Repoblika voalohany eo zany dia mety sarotra le 5 taona araka brazil koa zany ary moa ve le 5 taona izy mbola hoampy anarena zany toe-zavatra azy tentsika hoe tena manahirana amin'izao fotoana zao zany. 3 ireo kandidat ara-dalàna sy mahafeno ny fepetra rehetra tao anatin'ny listra navoakan'ny CES Somaly Ariva. Tsy nisy surprise, tsy misy tafaverina ireo valo ny sorin'ny CES. Roa nanampy ireo kandidat 3 efa ofisialy dia ny kandidat Kami Vitala sy Herra Jaonarmampianina. Anao ahoana izany manomboka eto ny kisarisary politika, iza no hanohana an'iza, andeha hiverenantsika sy ho fitiantsika vetivety ny vaovao mahakasika izay. Nankatoavy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny lisitra navoaka ny CES Somaly raha ny fanehoan-kevitra samihafa tamin'ity androny aty sy ny fanazavana nentin'ny Roakim Shisano Omaly. Vehivavy roa sy lehilahy 3 izany no hiatrika ity fifaninanana ho filoham-pirenena voalohany Repoblika Fahaefatra ity. Tombatombana avokoa ankehitriny ny hoe iza no mety ho tohanan'iza. Hatreto aloha
Kandida vitsivitsy no heverina fa haran'ny olom-pirenena maso manokana sy tombanana fa mety hisongadina amin'ity fifidianana ity. Isan'izany ny kandida Azo Andriana Narvelo, Sara Georges Rabearso, Camille Vital ary Pierrot Rajonarvelo. Tombana ihany anefa izany raha ny fahitana ny lisitra dia ireo niara-dalana tamin'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc no maro anisa amin'ireo kandida. Isan'izany ny kandida Jean-Louis Robinson Richard, Radjemson Rakotomaharo, Rakoto Andrenirina Fetson, Davidson Andriamparany Benjamin, samy avy ao amin'ny antoko time avokoa izy ireo teo aloha. Manaraka azy ireo heverina fa akaiky ny filohan'ny tetezamita ankehitriny toa ny Albert Camille Vital sy Rajoanary Mampianina ary Edgar Razafindravay. Izay anarana telo reny nandritra ny kongresy ny TGV farany teo. Akoatra azy ireo, ny kandida Lanirique Jean sy Julien Razafimananzato ary Voninahitsy Jean Eugène sy Monja Roindefo. Heverina ihany koa fa mety hisalasala eo anelanelan'ny kandida Pierrot Rajonarvelo sy Roland Ratsiraka ireo pomba ny amiraly. Eo ihany koa ireo tanana kavanana professeur Zaf Albert na natolotry ny movansany izay isan'ny mpifaninana ihany koa Toandry Tabera Randriamanantsoa sy Noelson William. Tsy nanolotra olona mivantana ny Akolafy Ratsiraka sy ny Akolafy Rajoelina raha toa tsy nekeny fitsarana kosa ny requête napetraky ny Akolafy Ravalomanana Omaly. La requête du président du Congrès de la Transition demandant à la Cour électorale spéciale de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Haute Cour constitutionnelle sur l'exception d'inconstitutionnalité concernant les dispositions d'un article de loi relative aux élections est recevable. Na izany aza azo ambara fa ahitana olona izy ireo ihany koa ireo mpifaninana amin'io azakazaka ho eny Ambotsoroatra io. Azo ambara ihany koa fa ahitana ny solotenandreo fironan-kevitra rehetra eto amin'ny firenena ireo kandida 3 voarakitry ny lisitra vaovao nivoaka Omaly ireo. Kandida ny atoko ny akamaroan'izy ireo akoatra ireo kandida tsy miankina vitsivitsy. Fanovana toe-tsaina tsy azo ialana amin'ny fametrahana ny fampihavanana ho ny filohan'ny FFM Maraboto Arson Sylvain androany teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny raha nanokatra ny fivoriam-be faharoa ataon'izy ireo amin'ity taona ity. Tsy azo hidivirana ny firosoana amin'ny fametrahana fitoniana mialohan'ny fifidianana raha ny fanazavany mahalona ny mpanao gazety androany. Tsy vetivety ny fampihavanana ho ny fanambarany ary mety ho antaona no anaovana izany. Naneho ny hevitra ihany koa ny fijerin'ny JIC sy ny sadaika ny fampihavanana haraintsika ny fanehoan-keviny. Sanoze niazy zay atsika zany ahoana moa zany no afahana iroso amin'ny fifidianana raha ohatra ka efa réseau hoe anao rombondray asy anao manifestation ndray na ry zay zavatra zay angamba ataoko hoe tsy maintsy anao aso avy foana zany zay sy sarotra tsy na dia faripeo aza raha ho an-tanindrazana tsy mampaniny zay fampihavanana ny fampihavanana ane sy vitandray any nao tokantrano azy anao zao falifaly anao nandeha nivoaka andeha asa raha milongolongo raha mahatonga miverina anao dia fa mila fampihavanana manokana ndray zay ka io zany mahatonga ny asan'ny FFM araka voalaza teo hoe le mandat telo taona alavainy zany raha ohatra misy lana azy lavitrezaka zany izy io satria fanovana ny toe-saina ane tsy moramora. Miroso makany amin'ny fifidianana isika hoy ireo kandida niaona tamin'ny sadaika ny tolakandro teo ny andindiny no entiny maritsona. Zay moa zany zahay kandida rehetrarehetra vao niaona tamin'ny mpanelanelan'ny sadaika ary makasitraka tanteraka satria miroso any amin'ny fifidianana isika. Ny resaka atao dia ny hoe ahoana no itombonan'ny fandriampahalemana, ahoana ny fahavononana sy ny fampianarana koa ny malagasy amin'ny fiatrehana ny fifidianana, inona no mbola tokony ho hatsaraina amin'ny fiatrehantsika n'izay fifidianana izay, inona no andrasan'ny malagasy, inona no andrasan'ny communauté internationale ary everina fa mila toizina foana izay fiaraha-miasa izay ary amafisina ihany koa ny ezaka ataon'ny FFKM ao anatin'ilay fampihavanana. Marobe moa zany nandray fitenenana mba ahafahan'ny kandida tsirairay manolotra ny zavatra antenainy ary miresaka koa mety hoe zavatra iainany sy ny fahitany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Zay zany no nalaina taminay kandida tao. Anao fanambarana ho an'ny vahoaka malagasy ny filohan'ny tetezamita Rajoelina Andry Rampitso mahakasika ny toetra ara-pirenena fanatetiny Maritsona Trany.
Manoloana ny toedrara politika misy ankehitriny efa nanana ny hevitra ny joroa koa hatram'izay ary tsara angambany ary nolazaiko dia rapitso anao fanambarana ofisialy ho an'ny vahoaka malagasy ny tenako mba ahafahako maneho ny hevitra ny lalana tokony izorana manoloana an'izao toejara misy eto amin'ny firenena zao. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray, efa tompon'antoka tamin'ny fanafiana maro teto Andrenivohitra ireo vololahy sarin'ny zandary. Isan'izany ny fanafiana tokantrano iray teny Sabotsina Meana izay namoizana ny an'ny mpiambina iray tamin'ny alina 15 Aogositra. Lasan'izy ireo tamin'izany ny fitaovana elektronika toy ny finday sy ny solosaina. Fanadihadina. Efa tompon'antoka tamin'ny fanafiana maro teto Andrenivohitra reto vololahy sarin'ny zandary reto. Isan'izany ny fanafiana tokantrano iray teny Sabotsina Meana izay namoizana ny an'ny mpiambina iray tamin'ny alina 15 Aogositra. Lasan'izy ireo tamin'izany ny fitaovana elektronika toy ny finday sy ny solosaina. Vola mitetina 2 hetsy sy 2 tapitrisa kosa ny lasan'izy ireo tao amin'ny tokantrano iray teny Ankadikely Lafy tamin'ny alina io ihany. Nanohitra kosa ny tompontrano ka maty voatifitra ny roa tamin'ireo jiolahy. Ny alina 10 ifoenina 10 Aogositra tena 10 Soarivo tokotokony tamin'ny sisakalina teo zany. Dia nisy trangam-panafina anankiroa ny seho teo Sabotsina Meana tsara fara sy Ankadikely Lafy fokotany Andranomena. Nandritra n'izany fanafiana zany dia nisy andian-jiolahy miisa 10 nitondra basy Kalaknikova anankitelo sy PA anankiroa zany nafika tokantrano anankiroa ireo. Tao amin'ny tokantrano voalohany tao Sabotsina Meana tsara fara dia telefônina sy ordinateur portable ary indrindra zany nisy gardien anankiray maty satria namaly nandritra n'ilay fanafiana teny. Ny teo Andranomena nefa commune Ankadikely Lafy indray dia vola 1,200,000 ariary ny very ka nandritra n'izany fanafiana zany dia nisy jiolahy anankiroa ny maty ny tompontrano fampitifitra tamin'ny tompontrano. Raha mbola karoa ny Painy Doda sy Ratonina isan'ny lohandohan'ny mpisorona tao amin'ity andian-jiolahy ity dia nisy 2 hafa maty voatifitry ny mpitandro filaminana. Isan'izany i Jed izay lavo ny bala teny Masay. Manizingizina ny fianakavian'io tovolahy io fa tsy olon-dratsy ny havany. Alahady alina zany tonga tany an-tranony zandriko zany ny gendarme misa 20 mahery dia tonga dia namaky forcé tao amin'ny tranony zandriko tao. Rehefa nalaina avy eo ilay zandriko nalaina amin'ny boridana dia nentina teny Mare Masay dia nitofirina. Dia rehefa avy nitofirina dia amin'ny 5 maraina nentin zareo any nampidiriny zareo any morgue. Mifanohitra amin'izany kosa ny ambarany avy ao amin'ny zandarmaria-pirenena. Ny makasika ny jedia izay misy resabe moa izy io dia nahafaty azy zany dia voasamboratany Kadandramamy izy dia nanondro ny Bendondo sy donné izy zany hoe any amin'ireo no misy ny basy dia andeha hitondra anazy zany ny zandarma sy niaraka tamin'ny morege andeha hanao ny fisamborana ny olona reo dia tonga teo Masay eo amin'ilay misy an'ilay dotaniny io somary niralanitira ny tomobile dia teo izy ny tonga dia nitsoaka dia nandeha tanaty rano Masay. Efa nanao ny tir de sommation ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana fa tsy nety nijanona moa izy voatery tsy nanjy navetsy ilay fitaovam-pela-tanana ny mpitandro ny filaminana ka nahafaty anazy io. Tamin'ny alalan'ny naman'izy ireo nitolo tena tao amin'ny fikambanana iray mpiaro ny zon'olombelona eto Antananarivo no nahafahana nitsongy dia an'ity andian-jiolahy ity. Niakatra fitsarany io maraina io izy fololahy ary nampidirina vonjomaika any Amponja. Voasambotry ny polisy-pirenena ihany koa ny lehilahy iray antsoina hoe Liravo 70 taona tany Manandriny. Io lehilahy io indray dia mpamonolona nikoizana ary matetika nanao izany amin'ny fomba feno ampibiana no efa notadiavina efa ela. Nahavariana niaraka tamin'ny kandida solombavam-bahoaka iray antsoina hoe Ralahy Zanaka avy amin'ny Antoka FFM ao Ambato Finandrahana izay nanafina azy tamin'ny fotoana izay nisamborana azy. Niaraka nampidirina amponja izy roa lahy ireo noho izany.
mbola amin'izay lafa ny fandriam-pahaleman'izay hatrany mpisandoka ho dokotera no sady pisoloky lehilahy iray antsoina hoe Emile havanana amin'izany asa ratsy izany no tratran'ny polisy ara-toekarena tany Tomasina ny 10 aogositra farany teo. Nanao filazana amin'ny tambazotra internet ity lehilahy ity mitady vehivavy manam-bola rehefa milaza fa dokotera nianatra tany Andafy vehivavy roa no efa tratrany ary efa nahazahoany vola 7 tapitrisa ariary. Rehefa babon'ireo vehivavy dia nanambarany fa manana fiara 2 izy nentiny avy any Andafy ary ilana vola ny famoahany izany ary dia izany maka vola amin'ireo vehivavy ireo. Nampiasa anarana roa samihafa ity lehilahy ity tamin'ireo vehivavy ireo dia ny hoe Ramanampamonjy Rija Herzo sy ny hoe Arson Stéphine Andry araka ny fampitam-baovao amin'ny polisy pirenena. Efa nigadry ity mpisandoka ho dokotera sy pisoloky ity ary naveriny ny an-tany Morindray izy amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena kosa indray tena sahirana ny kitapom-bolam-panjakana ankehitriny hoy ny tale jeneralin'ny Trésor Orlando Ropomanana. Tsy niena ny vola ilaina tamin'ny fampandehanan-draha ara-panjakana, niena kosa ny vola niditra tamin'ny fanjakana. Mila mifarana aingana ny krizy na ireo aza ny olana nahafahana ny tantana sy nampandehanana ny fiainam-pirenena tao anatin'ny efa taona sy tapany ny fahaiza-mitantana ny teknisianina malagasy raha ny fanazavana nentiny fanadihadiny. Ny tombo nisan'ny andrim-panjakana, ny tombo nisan'ny mpikambana ao aminy tato anatin'ny tetezamity, ny tombo ihany koa ny vokatra izany ny fandaniana mifanaraka amin'izany amin'ny fampandehanan-draha ara-panjakana ka isan'izany ny vola misoloky. Saika niakatra 100 isa-taona ihany koa anefa ny karaha mampiasa panjakana tato anatin'ny efa taona. Anahirana ny amalin'ny filan'ny fanjakana tsy hoatsy raha tsy mifarana ny krizy hoy ny taleny jeneraly ny kitapom-bolam-panjakana. Raha ohatra kosa isika mbola miziriziry amin'ny fomba fitantanantsika ny volam-bahoaka amin'izao zany hoe tsy miafiafy manao fandanindanimpona na tsy mieritreritra ny vola miditra fa ny vola mivoaka no atao betsaka miaina mampiaina ny firenena ao anatin'ny hoe tsy mifanaraka amin'ny vola miditra sy ny faham-piainana dia tsy maintsy ho sahirana isika satria ny taim-bolam-panjakana malagasy dia efa tena sahirana resakio na dia ataoko hoe fa miezaka andro aman'alina ka raha tsy mila mitana antsika ary zany indrindra no antony anaovana antsoavo isan'andro san'andro amin'izay tokony andraisana fepetra. Taim-bolam-panjakana malagasy moa dia tsy miomina fotsiny amin'ny laza hoe sahirana na hoe ao anatin'ny fahasahiranana na milaza olana fa izahay dia tsy maintsy manome ny vahaolana foana. Ny zavatra angatahanay zany dia tsotra ny enona ny taim-bolam-panjakana malagasy ary ny ampiarana an'ireny vahaolana sy ny fepetra rehetra tenenina ireny dia izay no ahafahantsika mbola mitohy tatana an'izao fahasahiranana goavana fa na izany na tsy zany tokony efa hifarana amin'izay ity krizy ity satria efa tena latsaka katerena fiainana. Ny tombontsoa diavin'ny mpanao politika, ny fampiatoana ny hetra alaina amin'ny mpandrarany solika, ny fanampiana ny jirama, ny fanafanana ny hetra alaina amin'ny karama miaramila, vesatra ho an'ny fitantanam-bolam-panjakana avokoa izany. Ny fahaiza-mitantan'ny teknisianina malagasy no nahafana nampiodina andra-panjakana hatreto raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitry ny Trésor. Mangataka ny ministera sy ny andrim-panjakana rehetra mba hampifandanja ny fandaniany amin'ny vola miditra tian'ny taim-bolam-panjakana malagasy. Faharoan'izay dia eo ilay hoe priorisation teneniko teo mba ho atokana amin'ny tena dépense prioritaire ny vola eo am-pelantanana. Raha ny findramam-bola teto anatiny izao dia ny fifehezana ny tsena ny bon du trésor no nataon'ny taim-bolam-panjakana malagasy. Na ahoana moa ny fifehezana amin'izany dia voalohany indrindra no fehezinay zany ny fivoahana mba tsy hitrosa be fahatany ka hoe izay ilaina rehetra eto amin'ny fandaniana ny fanatanterahany teto-bola dia ho alaina ao amin'io tsenany bon du trésor io avokoa. Inay zany dia tsotra be ny tetika anay amin'io raha mbola fandaniana fampandehanan-draha raha resaka solika na resaka fandaniana tsy dia misy fiatraikany any amin'ny fiainan'ny vahoaka na ny toe-carré-pirenena investissement zany no filana ara-bola dia tsy manao findramam-bola fahatany ary zany indrindra no nanajanonanay ny atao planche à billets sy ny avance statutaire amin'ny banque centrale satria ny filana eto amintsika dia mbola resaka filana amin'ny resaka solika, filana amin'ny resaka fampandehanan-draha raha tsy dia misy fiatraikany loatra any amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny fiainan'ny toe-carré-pirenena.
Ny fiverenan'ny fiara-miasa amin'ny any ivelany no isan'ny vahaolana foezaka ankehitriny. Ny fanavaozana eo amin'ny fifanarahanam-pitrandrana ny renan-kibon'ny tany amin'ny fifehezana ny fivarotana ireo harem-pirenena mba hiteraka tombom-barotra mazava ho an'ny fanjakana malagasy ary ny fanatsarana ny tontolo mpamokarana sy ny fambolena kosa no vahaolana lavitresaka mila himasona ankehitriny. Ankoatr'ireo, ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny toy izay mahakasika ny fanabeazana sy ny fizahan-tany. Pejy sosialy 7/7 ny fitarainana voarain'ny fikambanana malagasy iray mikasika ny fandrahonana na fampitahorana tany. Ao anatin'izany ny tao Amoronakona, Ambohimangakely, Soamanandrariny, Ankarobato ary Morarano Atsimbo. Orinasa matanjaka avokoa no mifandona amin'ireo olona. Raha ny tao Morarano Atsimbo manokana, olona Amanarivo no voakasika izany arahitsika ny andindy. Ny trano ialofana sy ny asa fivelomana fianakaviana sahirana manjatony mono amin'ny trano 5 tafo no ifandroritan'izy ireo amin'ny orinasa iray lehibe amin'izao fotoana izao. Trano biriky ny ilofosana efa aman-taonany maro, fambolena sy fiompiana no kasain'ny orinasa io zakay manana. Tsy manakizany ireo milaza fa tompony izay manana olana noho ny tsy fanahin'izy ireo antota taratasy mazava momba io tany io. Telovasoa izay no miteny hoe tompon'le toerana zany dia analana eto amin'ity toerana ity. Dia izay no nahatonga anay hoe nandao an'ilay fitarainana zany hoe tsy akasitrahanay ny analana anay eto amin'le toerana satria teto nefa ny toerana nonenan'le renibe taloha zany. Dia lovainay taranaka sy zafy kely sy zafy avy hatramin'izao. Ala sikorihatra io tompoko nanjarianay ka noho izay ve madio sy ohatr'izao dia tadobodon'olo toka. Tany manana velarana 420 hektara no voalaza fa anana ny orinasa lehibe io antota taratasy mazava sosikevitra avy amin'ny orinasa io raha ny fanadidinana atao teny an-toerana ny amindrany ireto mponina ireto eny Anosy Avaratra. Rehefa tsy nanaiky ny fifanarahana natolotra ity orinasa ity ny mponina ao an-toerana dia ny komity pokotany indray no nambaran'ireo mponina fa voakarama mefiny tany ka lasa adiny samy mpiara-monina ny raharaha. Teo amin'ny boapokotany zay dia boapokotany moa ny teny ny mpiasany tao amin'ny boapokotany zany ary zareo mihitsy mikarama mamefy an'le fefy hoe asany anay io dia ataonay fa tsy mahafantatra rehefa nareo mibody tanin'olona. Ny hidiny boapokotany na dia tamin'ny ora fiasana aza no nandalovan'ny mpanao kasety teny. Niditra tsy hatra ny fikambanana iray nilaza fa hanampy an'ireto fianakaviana maro ireto hitadiny rariny eny amin'ny fitsarana. Raha malala fa ny tany efa titrer amin'ireo société ireo. Ny zavatra tiana tenenina zany ny lalana amin'izay dia fitsarana mba raha tonga voalohany no mamany olana ka amin'ny alalan'ny prescription acquisitive satria zareo efa nanajary ny tany. Manajary ny tany ataonany maro saingy tsy miraharaha ny resaka taratasy tany toy ny karatany na ny titra saika olana iombolan'ireo farim-bariana ka manao ambin-javatra ny fikarakarana ny taratasy mpanjakana momba ny tany nojariany toy izao. Matetika miafara miromoromo sy ny anivon'ny fitsarana trano zany. Pejy ny fampianarana andro farany nantanteran'ireo mpiadina baccalauréat ny fanadinana an-tsoratra androany. Maro ireo mitaintaina amin'izay mety ho valim-panadinana, ao ireo manana mahatokony ho fihetsiky ny ray aman-dreniny aorian'ny valim-panadinana. Fotoana tokony hanomanana ny sain'ny mpianatra andray izay mety ho valim-panadinana ny vita baka toy izao. Raha ny hevitrireo nanontanianay mba hisoroana ny mety hahatongavan'ny famoizam-po fanadihadina. Vita ny fanadinana, mirona amin'ilay atao hoe manalazy na hoe mifalifaly vita baka ny ankamaroan'ny ankizy. Karazany mandihy tsy afatavony ihany anefa manomboka eto ny aya ny fitaintainana anao ahoana ny valim-panadinana efa saintsainina avokoa ny zavatra atao na ho afaka na tsy ho afaka. Boaka masagna zao fa nanala tany zao dia tsy afaka dia zao nandehanaka teo zao raha afaka dia manana eritreritra zao iketrika médecine en plus n'izay zao raha tsy afaka tsy dia mahakivy anakay zany fa vonona foana zao hiatsika fa efa fomban-javatra zany. Raha afaka aloha za dia faly be satria valy ihany zany asa sarako nandritra ny taona dia manao fety be koa izay fa raha tsy afaka dia mitomany be lohako verive ny asa sarako nandritra n'izay rehetrarehetra izay. Tena be zany miano valy lay satria tsy voatery tena marina daholo ny soratana masoratana tsy maintsy misy soratany. Mivaly za miara mahita tsika be maro hoe tena afaka na tsy afaka okay mahafinaritra. Be ireo mpiadina sendranay izay nilaza fa somary sarotsarotra amin'ny baccalauréat tamin'ity taona ity indrindra ny matematika. Isan'ny adi-tsain'ny ankizy ihany koa rehefa fotoana toy izao ny hoe anahoana ny mety ho fihetsika na fihetseham-pon'ny ray aman-dreniny manoloana ny mety ho valim-panadinana na tsara na ho ratsy no hipotreo. Tsy te hieritreritra ny mety ho valin'ny ratsy ny akamaroan'ireo sendranay manoloana izany. Satria mafimafy ny examen atao dia tsy maintsy misy foana fitaintainana dia raha eo amin'ny ray aman-drendray aloha tsy dia fantatry loatra hoe ho tesitra izy sa hoe ahoana ny réaction raha hitanao hoe tsy ho afaka na ohatratra izany. Sanatria ve tsy afaka
iny izy tsy maintsy hoe alahelo tsy maintsy iteny anao izy hoe zao de malahelo ohatry zareo hoe alahelo tsy maintsy na ny tena koa ary tsy maintsy hoe alahelo satria tsy afaka fa nytany aloha de hoe tsy maintsy afaka ray aman-dreniko indray aloha tsy mety tsy tesy satria efa hita ny effort natao nandritra ny taona na mialoha na mandritra na aorian'ny fanadinana maro ny mpianatra no mahazo teny fampitandremana na fampitahorana mihitsy azy avy amin'ny ray aman-dreny momba ny mety anjoa azy ireo raha toa ka tsy afaka fanadinana miatraika amin'ny toe-tsain'ny ankizy izany amin'ny ankapobeny ho an'ny ray aman-dreny sendranay mandra-piandry ny valim-panadinana tsy vahaolana na hanova zava-bita nandritra ny fanadinana ny fandemena azy ireo sanatria ka misy moa zany de Andriamanitra mandanitra zava-drehetra manaraka ndray manaraka angambany tsy de atao masaka ao an-tsainy loatra ny hoe miandry an'iny zany izy fa ampitoniana tsara izy tsy maintsy misy ny sarotra misy ny mora dia anjaran'ray aman-dreny miankoraze anazy misy ny zavatra mety moa dia efa soran'Andriamanitra zay misy ny tsy mety dia efa atao ihany koa zay ahapana mahatonga ny ankizy mba hanana zay toe-tsaina hoe pozitif zay foana satria tsy afaka ny tanondrika mihitsy amin'ny fiainana fa tsy maintsy mikatsaka an'izay zavatra tsaratsara kokoa hatrany raha azy azy foana mivavaka ho azy mba ho afaka dia mampifalifaly azy mandra-pivoaka ny fanadinana tsy kotabaisiko izy zany mandra-pahatonga amin'ny valim-panadinana raha ny tarehy marika iray amin'ireo antony famonotena voaray eo anivon'ny hopitaly ny famoizam-po rehefa fotoana ivoan'ny valim-panadinana mampirisika izany ny levilevy sy ny fanesoana taon'ny manodidina ny mpianatra iray amin'ny fotoana valim-panadinana raha sanatrika tsy afaka izy ny fisoroana izany ny tokony sy ny fampiresahana trany ao an-tokantrano vaovao ara-panatanjahantena kosa indray hiatrika ny kanina 2024 atsy Afrika Atsimo ny 15 makido Madagasikara eo amin'ny Skad Junior amin'ny baolina lavalava nahazo tsotranta amin'ny filohan'ny tetezamity izy ireo ary notolorany vola mitetina folo tapitrisa ariary fanadihadiny Martsoni. Hiatrika ny kanina 2013 zay atao atsy Afrika Atsimo ny 15 makido Madagasikara eo amin'ny Skad Junior ary ny asabotsy ho avy izao izy ireo no hiala eto Madagasikara ary avy hatrany dia amonjy any Afrique du Sud avy hatrany. Ity lalao ity dia tafiditra ao anatin'ny fedina ny amboara eran-tany ihany koa ary dia efa vonona na ara-tsaina na ara-teknika na ara-batana ihany koa ireo mpilalao rehetra ireo. Tonga naka ny tsodrano tetsy Ambotsirohatra izy ireo ny tolakandro teo ary dia nitoloran'ny filohan'ny fahefana avo ny tetezamita vola mitetina 50 tapitrisa iray mbilanja ho vatsin-dalana sy ho fanampiana ireto ekipa-pirenena malagasy izay iady ny kanina 2013 izay atao atsy Afrika Atsimo ireto. Mahazo ny champion tsika dia sady manao ny champion du monde zany 2014 mbola hanao champion du monde 2015 arak'ilay resaka fampanantenana iny hoe eto amintsika ny champion du monde 2015 ka zava-dehibe zany no ataon'ireto tanorantsika reto any Afrique du Sud ka zay no toravanay eto angatahanay tsodrano avy aminao. Ny zavatra atao moa ny tsodrano dia zava-mahery ihany fa tsy maintsy misy ihany ny fanampiana araka ny mahazatra ka mba ahafahana mameno ny ireo fandaniana zay ho ataonareo any dia misy fanampiana 10 millions d'ariary menanareo ary koa raha ohatra rehefa mibata ny fandresenanareo dia isy prime manokana omena ny mpilalao tsirairay avy. Marobe ny ezaka efa vitany tamin'ny lalao ara-piralaina atao anatiny izay fifandonana tamin'ny ekipa atao anatin'ny top 14 izay ary amin'ny ity indray mitoraka ity dia ny voninahim-pirenena mihitsy no arovan'izy ireo. Ny fahavononana dia efa vonona tsara ka fa ela le fanomanana zany efa toa mahery dia efa vonona tsara zany amin'izao ny mpilalao. Nanome tokony filohan'ny Fédération Malagasy ny tontolon'ny baolina lavalava Rakotomalala Marcel fa dia ody eto Madagasikara izay amboara ho an'ny fedina ny kanina 2013 izay atao atsy Afrika Atsimo izay. Tapitra iny fampalalam-baovao iny tomboky lasy tomboky vavy isaoranao naraka nay hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny raha-pitsindray tompoko.